Zay koa no mitondrantsika makany amin'ny lafin'ny fanabeazana raha toka efa natomboka androany ny fampidirana ny noty ao anaty solosaina ho an'ireo foibe-pitsarana hafa dia androany kosa no nanomboka ny fitsarana ny antota taratasy fanadinana ho an'ireo mpianatra ny adina ny fanadinam-panjakana CEPE raha toko moa ka nitokana ireo mpampianatra tamin'ny andro ny omaly fanadidina nangon'ny Ravakarandramanalina eo amin'ny sary Mamy Rasamboly. Nanao fanekena ny amitatra amin'ny farany ny fitsarana ny taratasy-panadinana CEPE ireo mpampianatra izay nitokana omaly avy amin'ireo foibe-pitsarana misy atelo eto Andrenivohitra nanomboka androany. Nahitana taratra izay moa teto amin'ny foibe-pitsarana Sujet Tsimbazaza izay nanana mpiadina ny isa 4,740 tamin'ny fanadinana CEPE tamin'ny talata teo izay marina fa nitsinjara tamin'ny efitrano mpanadinana teto amin'ny Sujet Tsimbazaza sy ireo sosontara EPP manakambahiny, EPP fiadanana, EPP sonerana voalohany ary ny EPP sonerana faharoa. Faharoa moa zany milamina mandeha ara-dalàna daholo ny corruption satria nisy fepetrana raisy ny Cisco zany hoe mampiakarina any amin'ny lycée Rabe Hervelo ny kopianay fa nangataka kosa tamin'ny Cisco zany ny olona teto hoe alao ataonay edy ihany dia nisy lettre d'engagement natao mihitsy na ny tany na teto na ny Cisco zany nisy koa ny kopian'izay dia efa nanao engagement mihitsy izy zany hanatanteraka azy hatramin'ny faritsy tsy resaka hoe ana vacation fa nanao amina po mihitsy izy zany dia tanterahana dia izy hitanareo zao efa milamina ara-dalàna ny fandiana corruption. Raha ny teto amin'ity foibe-pitsarana ity manokana dia io maraina no nanomboka ny commission d'entente izy ireo ny alohan'ny tena fanombohan'ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Napetraka ny fandaminana izay miatra ihany koa amin'ireo foibe-panadinana hafa dia ny fitsinjaran'ireo mpampianatra isaky ny taranja ka manodidina ny 40 euro mpampianatra mitsara ny taranja iray. Mitotaly 7 moa ireo taranja anatanterahana ny fitsarana. Ireo foibe-pitsarana izay nanomboka ny fitsarana taratasy-panadinana omaly kosa dia efa niroso tamin'ny dingana manaraka androany dia ny fampidirana ny noty anaty solosaina na ny transcription des notes ka tetsy amin'ny INFP Mahamasina ny foibe tokana natokana anatanterahany ity asa iray ity. Izahana raha ny fanamarian'ny tompon'andraikitra ny amoahana ny valim-panadinana araka ny feam-potoana efa voafaritra mialoha, ivoaka raha-pitsy kosa ny tambo-karama ny ireo mpampianatra.